fiavana malala rehetra amin'ny tompo amin'ny fifaliana no iara-banantsika rehetra. Mahatratra indray ty alahady fa 3 Oktobra taona 2024 ity. Alahady zay mpanjinatsika ny loha hevitra miorena amin'ny tompo amin'ny fanasana. Ary ity alahady ity eo anevan'ny sahany FCKM, alahady natokana ho alahadin'ny reformation, atsiarovana indrindra ny amin'ny fanitsia mpivavahana izay notanteran'ny fiangonana protestanta reformé. Ny salamo fahadimy amby zato. Salamo fahadimy amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Arahintsika amin'ira fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany sy ny fahaefatra, hiderana sy amezam-boninahitra an'Andriamanitra ireo rehetra ireo. Andeha hiaritsangantsika ry avaka ho hidera sy amea-voninahitra ny tompontsika. Ampitomboina ho aminareo mandrakariva ry avaka ny fahasoavana ao mba-piadanana avy amin'ilay tompo Andriamanitsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Salamo fahadimy amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Andeha hiarahantsika rehetra mamaky za amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe: miderahany Jehova, miantsony anarany, atao fantatra ny firenena ny asa, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahakakana rehetra ataony. Atao voariarianareo ny anaran'ny masy, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova. Mitadiavan Jehova sy ny hery, ka tsao mandrakariva ny tava. Tsarovy ny asa mahakaka nataony, dia ny fahakakany sy ny fitsarany ny vavany. Amen. Indreto zay Andriamanitra, midera makalaza mame voninahitra anao ny amin'ny fahalebiazanao sy ny fahamasinanao, fa indrindra ny amin'ny fitiavanao sy ny famondram-ponao nasehonao teo amin'ny fiainany tsirairay, na ny sambatan'olona eo, na ny isa tokantrano, dia tsaronay tokoa isan'andro isan'ora, fa tena teo ianao Andriamanitra, miasy, mikarakara, mamelona anay, fa indrindra ihany koa miaro anay amin'ny asany ratsy rehetra.
Isaoranay anao Andriamanitra ny amin'izany zava-tsoa sarobidy atopaka ao eo amin'ny fiainanay izany. Andriamanitra, fantatray fa tena tianay ianao, kanefa izahay olonao andeha manery tena ary miaika eto anatrehanao fa tsy mamaly araka izay andrasanao aminay izahay. Ambaranao aminay ny sitraponao, miteny aminay tsy mitsahatra ianao, mananatra sy mampianatra anay ianao, kanefa Tompo malahelo izahay manambara aminao fa tsy efanay izany sitraponao izany. Mifona aminao izay Tompo, mangata-pamelana aminao izay. Diovy izahay satria ekenay fananota teo masonao izahay. Afao amin'ny eloka izahay tsirairay avy reto. Ataovy manana anjary amin'ilay rasoan'i Kristy izay efa nalatsany teo ambony hazo fijaliana, ho famelana ny eloka izay rehetra tena mibebaka marina tokoa. Miaika izay fa diso Tompo, koa maniry ty azo fiainanao aminao izay. Izany mahatonga anay mitodika ao aminao ankehitriny, miaraka amin'i Jesosy Kristy izay efa nanaiky hitondra ny fahotanay rehetra. Koa mamelany eloka iry Andriamanitra arainay eo. Diovy tokoa izahay dia adio, ary sasao izahay dia fotsy mangatsakatsaka tahaka ny oram-panala. Matoko izay ray, fa tsy miovy ianao, fa izay rehetra miverina aminao niza ndeha ho raisinao ampitiavana tokoa. Koa aok'izay anananjara amin'ilay famelan-keloka izay efa nentin' Jesosy ho anay, fa izahay kosa mampanantenanao fa amin'izao sisa izao dia hiezaka izahay hanatanteraka ny sitraponao. Koa avontosy ny fanainao masina izay Tompo, anenika anay ny fanainao, ka mba ho fiderana sy fanomezam-boninahitra anao ny fiainanay rehetra, ary indrindra mba iombonanay aminao izay rehetra ho ataonay na ny ho teneninay. Dia manatrefeny Tompo ny fotoana rehetra ianao. Amin'ny anaranao Jesosy ilay Tompo sady mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mahazo toerana ianareo rehavaka. Tonga eo amin'ny fotoana isika andrenesana ny tenin'Andriamanitra. Ny horaisintsika voalohany dia amin'ny alalan'ny 10 minitra ny sekoly alahady. Ny hira 8:700, andininy faharoa. Hira 8:700, ny andininy faharoa no ndeha ho redonitsika. Zahay ry mpamonjinay io satria lehibe loatra ny fitiavanao. Ankehitriny dia mbola tsy mangina aminay ianao, fa mbola te hiteny indray ho an'ny ankizy, ny zatovo sy ny tanora, dia ny 10 minitra izay natokana indray tany ilan'izy ireo eo ampototry ny hazo fijalianao. Indra aminay ary Tompo, ankehitriny ny tenin'ny Samuela manao hoe mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mbola miara-abantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, tsy manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika mandrakariva ry havana. Andeha sokafana ny baibolintsika ho amin'ny bokin'ny Kolosianina, epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Kolosianina toko 1.
ny andin'ny fahavalo ambin'ny folo no vakitsika. Kolosiana toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana, izy ny voalohany dia ny lamato tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Amen. Tantara kely anankiray no tantaraiko amintsika vetivety. Tantarana zatovo anankiray nandeha nitsidika andeha an-tafika. Nisy ady zany atao amin'ny fireneny sy ny firenena anankiray hafa. Dia rehefa nirahana raina izy fa izy tsy miaramila. Nirahana andeha tany amin'ilay tafika dia gaga izy nahita hoe fa inona ohatrany mikorotanrotana be ohatrany misy orooro ao anatin'ilay toby misy ny tafika misy an zareo. Dia manontany izy hoe fa misy inona. Dia ny zava-nisy dia izao hoe ao amin'ilay fahavalo dia misy lehilahy anankiray goavana be nijoro dia niantso hoe mamoa lehilahy anankiray aminareo hiady amiko. Dia raha resiny dia ho babinareo zahay, fa raha resiko izy dia ho babinay ianareo. Io lehilahy io nefa tena goavana, lava, vavety manao akanjo mifono vy, satroka, fiarovatratra, hatrany amin'ny ranjony sy ny sisa rehetra no mifono vy daholo. Dia ny miaramila nefa kelikely daholo, tena kely teo anatrehany. Dia hoy io tovolahy io izay tsy miaramila akory hoe fa nahoana nareo no matahotra an'io, aleo ary fa izany ho hiady aminy. Dia rehefa vonona izy hiady aminy dia nampindramin'ny mpanjaka anazy ny fitafiany, fiarovatratra, fiarovan-doha, dia nomena pinga sy ny sisa. Dia rehefa nanaovana ilay izy dia ozy hoe tsy mety ity ry mpanjaka, aleo amin'izao ihany, aleo fa tsy hitondra ninninina afa-tsy niantsa mitady ihany fa mpiandry-ondry dia antsa mitady ny fitaovam-piadiako iny fitorahana ny ambody manodidina ny ondry iny. Dia iny no haiko dia izao Jehovah Andriamanitra atao anatiko. Izay no netiny. Jehovah Andriamanitra atao anatiko no entiko hiady amin'ny miaramila io. Dia rehefa niady tamin'ilay miaramila izy raha ilay fiarovana nanaovan'ilay miaramila ny lanjany mazefatra noho ny fiarovana noho ny lanjan'ilay zatovo. Fa izao le teo amin'ny andriny ihany, le tsy nisy fiarovana, teo no voan'ilay vato natsipy tamin'ilay atsamitady. Vato-kolonjy tsy vato maranitra, tsika angamba mahay an'izany vato-kolonjy any amoron-drano zany boribory malamalama kely zany, fa niletika ilay vato. Dia resy ilay fahavalo. Dia hainareo ilay tantara David zany sy Goliata. Ny fananana an' Jesosy Kristy koa ao anatintsika dia manome hery atsika hatraty ivelany. Jesosy Kristy le efa nanolotra ny tenany nanolotra ny rany isolo atsika dia izao hoe mahay mampitombo ny zavatra vita ny nofontsika koa ety ivelany manoloana ny fahavalo. Tsy hoe tena mahitsy toraka be izy, mety mahitsy toraka ihany izy, fa le nikendry an'ilay lavaka kely fotsiny teo amin'ny andrina sarotsarotra. Tsy hoe tena mafy toraka be izy, mety matanjaka ihany ny sandriny, fa zany mampiletika vato zany misy herin'Andriamanitra ao. Dia ohatran'izay fahasahian'i Davida izay no tiako hitomana antsika androany hoe tsika indrindra itsika mpandray ny fanasan'ny Tompo, itsika rehetra izay manana an Jesosy ao anatintsika, savy itsika manoloana ny olana goavana be amin'ny fiainana ankehitriny. Savy itsika tonga dia hiroso hoe tsy hiandry tsy miorooro ohatra ny miaramila sasany tsy nijery fotsiny na hoe andraso loha hiandry topy na andraso loha hilatsaka mahitsy ny herin'Andriamanitra, izay vao hetsika, fa tonga dia ndao. Izay ny fahasahian'i Davida. Zaho ozy manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Mbola tsy niova io Andriamanitsika io, mbola tsy niova koa Jesosy Kristy. Rehefa ao anatinao izy dia tsy ny ao anatinao ihany no mahery, fa manana hery ianao na saina na vatana. Ny zavatra tsy eritreretinao ho vitanao rehetra dia izao vitanao rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy, fa miainga aza miandry.
nangeza be ohatry ninona ary ny olana manoloana antsika na sarotra be raha sarotra be ve zao ny fanadinana dia tsy andeha ho any an-dakilasy ny mpianatra fa ndao foana fa ny andriamantsika mahay mampitombo ny herintsika arak'izay tsy arak'ilay heritreretintsika fa arak'ilay teniny hoe manoatra noho ny mpandresy dia tsy maintsy manoatra foantsika rehefa manana azy ho azy rery ihany ny voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanana. Amen. Ny hira fahafitopolo amin'ny firana fifoazana andininy voalohany sy ny fahatelo dia iroso mivavaka sy famakina misesy ny soratra masina isika. Vavakantsika tompoko. Andriamanitro, faly ny fonay ankehitriny fa mbola manakambara aminay ianao. Misaotra anao zahay tompo fa na dia tsy tanteraka eo anatrehanao azy dia tsy foinao fa anarinao isan'andro amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra anao zahay noho ny fitiavanao Jesosy Kristy fa tsy sitraka ao very tokoa izahay. Ankehitriny ara Jesosy, mangataka ny fanainao masina izahay, ameno anay tsirairay avy ao anatin'izao fotoana hiainona ny teninao izao. Aoka tompo, tsy misy feo re ankoatra ny feonao eto, ary kasio ny fonay tsirairay avy mba ho tafatoetra ny anatin'ny fonay ny teninao. Ho tonga fiainana ho anay ny izany, hoentinay miatrika ny fiainanay rehetra, ary hoentinay ihany koa mijoro vavolombelonao. Andriamanitro, mangetaeta anao izahay, koa mitenena fa voninkiena anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Iaraka iaino sy hamaky ny teny soratra masina sika riavana. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Ezekiela. Ezekiela 7:7, atomboka amin'ny andinin'ny 9 ka hatsatra amin'ny andinin'ny 17. Ezekiela 7:7, ny andinin'ny 9 ka hatsatra amin'ny andinin'ny 17. Rehefa hitantsika izany
dia raha ntsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Aroa izy tamiko, ry zanak'olona, izao ny lazain'i Jehovah Tompo, izao ny didiny amin'ny alitara, amin'izay andro anaovana azy, hanaterana fanatitra dorana sy hanipazana raha aminy. Ny Levita mpisorona, taranaka Sadoka izay manantonay, hanao fanompoam-pivavahana ho ahy, dia omenao vato-trombilahy iray, atao fanatitra noho ny ota hoy Jehovah Tompo. Dia hangalanao ny rany, ka hatetinao amin'ny tandrony efatra sy amin'ny zorony efatra, amin'ny rindriny ary amin'ny koronosiny manodidina. Izany no hanadiovanao azy sy hanaovanao fanavotana ho azy. Halainao koa ny vato-trombilahy atao fanatitra noho ny ota, ka hodorana ao amin'ny fitoerana voatendry, ao amin'ny trano ivelan'ny fitoerana masina. Ary amin'ny andro faharoa no hanateranao osilahy tsy misy kilema, atao fanatitra noho ny ota. Ary hodioviny ny alitara, tahaka ny nanadiovany azy tamin'ny vato-trombilahy. Ary rehefa vita ny hanadiovanao azy, dia hanatitra vato-trombilahy tsy misy kilema sy ondrilahy tsy misy kilema ianao. Ary aterinao eo anatrehan'i Jehovah ireo. Ary ny mpisorona handraraka sira eo aminy, dia hanatitra azy ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah. Hafitoana no hanaterana osilahy isan'andro, atao fanatitra noho ny ota sy vato-trombilahy sy ondrilahy izay tsy misy kilema. Hafitoana no hanaovany fanavotana ho an'ny alitara sy hanadiovany azy ary hanokanany azy. Ary rehefa tapitra izany andro izany, dia hiatomboka amin'ny andro fahavalo ny fanateran'ny mpisorona ny fanatitra doranareo ao amin'ny alitara sy ny fanatim-pihavananareo. Ary dia ankasitrahako ianareo, hoy Jehovah Tompo. Amen. Filazantsarani Jesosy Kristy araka ny Jaona. Jaona toko 9, andiny 2:10 ka hatramin'ny 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nifanditra ny Jiosy ka nanao hoe, ataon'ilay io ahoana reny ho fanomeny nofony ho antsika? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo, dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny drako no manana fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny drako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny drako no mitoetra ao amiko, ary izao kosa ao aminy. Ary tahaka nandrahandray velona, ary izao koa velona ao amindray, dia tahaka izany koa izay mihinana no velona amiko. Ity ny mofo izay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Amen. Mbola ho faranantsika mivaky teny, izany dia jerentsika eo amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko 1, andiny 5:10 ka hatramin'ny 20. Kolosianina toko 1, andiny 5:10 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no endrika Andriamanitra tsy hita, ny ilay matoa talohan'izao zavatra rehetra izao. Fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra, any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na amin'ny fiandrianana, na amin'ny fanjakana, na amin'ny fanapahana, na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra, sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia nilay matoa tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny indray ho ao aminy no itoeran'ny fahafenoana rehetra. Sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia nirany tao amin'ny hazo fijaliana no nanaovana fampihavanana. Eny, izy hoy izao
no fampihavanana izany na ny aty ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Amen. Mbola hiara hivavaka isika. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fantenao amin'ny fahamarinana. Amen. Hitsena ny afatr'Andriamanitra avy amin'izany soratra masina izany sika ry havako. Ka ny hira fa 5:500, ny 9, ny 7 ary ny 5 no ndeha ataontsika eo am-pitsanganana. Hiara hitsangana sika ry havako. Mahazo toerana ianareo ry havako. Ho aminareo rehetra ny ry havako ny fanahin'ny tompontsika. Amen. Ny ten'Andriamanitra ka nahafatra amin'ity alahady farany amin'ny volana Oktobra ity, ny ao amin'ny boky filazantsara araka ny Jaona 9 ny 2:20 ka hatramin'ny 7:10. Filazantsara araka ny Jaona 9 ny 2:20 ka hatramin'ny 7:10. Hitantsika ato amin'ity filazantsara araka ny Jaona 9 ity ny amin'izay nanomezan'i Jesosy sakafo, ny hanomezan'i Jesosy mofo ho an'ireo vahoaka mahery ny 5,000. Raha resahana moa zany hoe lehilahy 5,000 zany no vao isety dia inona fa ohatra antsika izao ihany manaraka an' Jesosy dia lehilahy vitsivitsy eny ihany, fa ny vehivavy no tena betsaka. Dia raha 5,000 zany ny lehilahy, vehivavy zany mety ho betsaka lavitra ny ohatr' zany. Misy olona manalina zany manaraka an' Jesosy Kristy eo. Misy olona manalina manaraka an' Jesosy Kristy no omeny sakafo, no omeny mofo. Ary rehefa vita fanomezana mofo io, nifindra tamin'ny toerana hafa Jesosy Kristy, asa mety noana nga amin'reto vahoaka manalo reto, na hoe tsy te hiasa tsony fa tonga dia te hahazo mofo avy amin'i Jesosy fotsiny, dia mbola nyrohatra nanaraka an' Jesosy Kristy, mbola nanaraka anazy teny. Ary eo indrindra no nampianaran' Jesosy azy ny amin'ny mofonaina dia tsy iza fa i Jesosy Kristy zany. Ary rehefa nresahana teo moa zany le nanambaran'i Jesosy hoe zany mofonaina zay mihinana novoky sy ny sotron-drako no manana fiainana mandrakizay, ty perikopa zay nivakiana tamintsika teto ity.
dia misy ny hoe ndeha hiala tsy araka am Jesosy ntsony ahoana ary moa ny atongavana zany didiny amin'ny antsy ary ve ny tenany dia omeny dia samy mitatiny rano eo daholo koa dia samy azo zany avokoa tsy ny fakahazo zany ny resaka tsy araka le nandrasan'ny olona ary io ane no mahavondra indray mandeha manaraka an' Jesosy efa mametraka ny aminy hoe zao no andrasako amin'io fa tsy miandro manao hoe inona re no mandrasan'i Jesosy amiko ny zavatra andrasan'i Jesosy amintsika ry afaka malala ary eo indrindra no tena isehony ny tenin'Andriamanitra ny aminy hoe Jesosy dia mitaona antsika olona mitaona ny vahoaka rehetra mitaona ny olona rehetra mba handray azy zava-misy eto manko dia Jesosy ety ivelany ny olona ihany koa ivelany samy mandeha endreo fa Jesosy dia hiditra ao anatin'ny olona ary zany ny sitrapony Jesosy ny andraisan'ny olona tsirairay azy Jesosy zany tsy tia hoe any ivelantsika fa ny tiany Jesosy dia ao anatintsika izy tiany Jesosy dia tia hiara-belona amintsika izy ary zany moa io anambaran'i Jesosy eo hoe izay mihinana tiany Jesosy hiditra ao anatin'ny olona tsirairay avy izy ary zany indrindra ry havako no afatra ao antsika eto ny olona mandray an' Jesosy Kristy ny olona mandray an' Jesosy Kristy dia zao manana fiainana mandrakizay ny olona mandray an' Jesosy Kristy manana fiainana mandrakizay andeny ny 7:10 ka hatramin'ny 5:10 zany ny fikasana tsara ananan' Jesosy ny fikasana tsara izay hananan' Jesosy ho an'ny olona dia ny ananany fiainana mandrakizay ny olona eto manko zany zao no hita eto dia ny mba hananany sakafo hoanina anio raha mipetsika io dia hitady izay hoanina avelona azy fa ny an'i Jesosy eto ilay ambarany eto izao no mofinaina ary eo indrina ny lazany aminy hoe ny nofony no tena fihinana ary ny rany no tena fisotro teny ataon'i Jesosy zany mampibaribary ny fikasan'Andriamanitra hanome fiainana maharitra hanome fiainana tsara ho an'ny olona tsirairay avy zany ny fikasan'i Jesosy zany ny fikasan'Andriamanitra zany dia ny hanome fiainana ho an'ny olona tsirairay avy atreto zany zao ry avaka malala dia mbola mipetraka foana ny fanontaniana raha ny olona miaina zany zao dia manao hoe ahoana ary ny ahafahana mandray an'izany tenan'i Jesosy sy ny ran'i Jesosy zany zao ry avaka malala ny tiany Jesosy resahanao io tsy hoe le tenany iny no hiditra anatsika na le rany iny no hosotrotsika tsia raha tsika zao ne zany inona ntsony moa zany no hoantsika inona ntsony no hoantsika ako Jesosy efa tany amin'ny 4 taona mahery taniko aizandray ary ny nofony mbola hoanina aizandray ary ny rano izay mbola ho tatazana hosotrona eo tsia tsy zany ary tsy zany le izy fa zao lay tenany Kristy dia tsy inona fa ny amin'ny tenin'Andriamanitra izy efa nanambara ny filazantsara ny Jaona 1 lay teny dia tonga nofo lay teny tonga nofo Jesosy miditra ao anatin'ny olona Jesosy velona ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny teniny amin'ny alalan'ny teniny ary inona moa zany dia ametra-panontaniantsika mana dia ahoana moa zany ry paster sakramenta fanasan'ny tompo eo ho antsika efijeikemo mazava ny resaka fa famantarana ihany ny amin'ny tena sy ny rano Kristy ny mofo sy ny divay famantarana ny mofo dia mijanona ho mofo fa fanamantarana ny amin'ny tenany Kristy natolonoantsika zany divay mijanona ho divay famantarana ny amin'ny rano Kristy izay natolotra fa mialan-keliko zany fa ny tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatsika no mahatanteraka zany ho antsika ary io no hamantarana fa velona ao anatinao Kristy ianao manatanteraka ny tenin'Andriamanitra ary zany ny fampidirana an Jesosy ao anatintsika ao zany mampiditra ny tenin'ny Kristy mampiditra ny sitrapony Jesosy Kristy mampiditra ny amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika isika ary rehefa mitoetra rehefa velona ao anatintsika zany tenin'Andriamanitra zany
dia manana ny fiainana mandrakizay ianao. Manana n'le fiainana ianao. Ary za moa resahany eto izay mihinana ny novoka sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Zany voaresaka eo amin'ny andiny ny fahaefatra amin'ny dimapolo, eo amin'ny andiny ny fahatelo amin'ny dimapolo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana nofo ny zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Lay omen'ilay tena sy ny rano Kristy zany, lay omen'ilay tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatsika zany dia fiainana. Andiny ny fahatelo amin'ny dimapolo, fiainana eto an-tany. Fa andiny ny fahaefatra amin'ny dimapolo koa, manana fiainana mandrakizay hanangana azy amin'ny andro farany rehefa mitoetra ao anatsika ny tenin'ny Tompo. Dia zao, manana fiainana ianao eto ambonin'ity tany ity. Manana fiainana ianao. Ary tsy vitan'izany, rehefa mitoetra ao anatinao ny tenin'ny Kristy, ny fiainana mandrakizay ko anananao ary anangananao izy amin'ny andro farany hiara-belona amin'ny Jesosy Kristy. Inona ry afaka malala? Fa raha mazava tsara zany tenin'Andriamanitra zany dia tsy isan'izay hiala tsika amin'ny fanarahana ny Kristy. Tsy tafitohina tahaka ny sasany reto, tsy tafasaraka tahaka ny sasany reto, fa iombona tokoa ny amin'ny hoe ny olona tena mandray ny Kristy dia manana fiainana mandrakizay, ary io fandraisana ny Kristy io dia hamarinina amin'ny alalan'ilay tenin'Andriamanitra velona sy mahery ao anatsika. Rehefa malala hiazaka zahana mafy ny fitadiavana ny haniko any isan'andro ary hitantsika tsara reny. Hiazaka zahana mafy rehefa misy fizarana toana ara-tsosialy, na fikambanana tsy miankina io, na miankina amin'ny fanjakana io, mizara toana ara-tsosialy, dia tena miazakazaka ny vahoaka te azo an'izany. Dia zao ny tadio, raha rivy ny mety ho levina, mety ho nona ianao, raha pitsokoa ianao mety ho nona, mety ho afaka pitso ianao, mety ho nona, mety lany ny toana ara-tsosialy iny, dia ahoana indray ary ny toy ny tantara, io Jesosy Kristy milaza aminao. Fa raha mandray azy ianao, misy fiainana ao anatinao ary fiainana maharitra mandrakizay zany. Alamin'ny Tompo io problema amin'ny fiainanao io, alamin'ny Tompo io momba ny fiainanao io, alamin'ny Tompo zany. Raiso Jesosy ry havako, ho Tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanao, ary raiso ny teniny fa indrindra isika mpandray fanasan'ny Tompo manao fanetrena, manao hoe hamaky Baiboly isan'andro, ampidira ao anatinao zany tenin'ny Tompo zany, dia hitanao tokoa zany fiainana homeny Jesosy Kristy anao zany, homeny Jesosy Kristy anao zany. Ry havako, indrindra isika mpandray fanasan'ny Tompo, tsy ny fatran'ny mofo na ny divay lanitsika akory no ahafahantsika mahazo ny fiainana, fa na halany mofo firy kilao azy, na asotro divay firy litatra azy, rehefa tsy mitoetra ao anatintsika ny tenin'ny Tompo, rehefa tsy velona ao anatintsika ny tenin'ny Tompo, tsy andova ny fiainana mandrakizay ianao. Fa ny tenin'ny Kristy mitoetra ao anatinao, maniraka anao hiombona latabatra aminy, hampatsiaro anao fa olona novonjeny anao, ary olona voavela eloko ianao ny amin'ny mampandray fanasan'ny Tompo anao. Zany ny antony hiombona na latabatra amin'ny Tompo hoe ikolokoloan'ny Tompo ny finoantsika, fa olona voavonjy ianao, olona voavela eloko ianao, komandehana amin'izany famonjena sy famelan-keloka anomen'ny Tompo anao zany. Fa ny faharoa ry afaka malala dia zao, ny olona mandray an Jesosy Kristy dia mitoetra eo aminy. Ny olona mandray an Jesosy Kristy dia mitoetra eo aminy, andiny ny fahenina amin'ny dimapolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny dimapolo. Raha jerena ry afaka malala ny tantaram-pamonjeny izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely dia zao: Andriamanitra dia te hiara hitoetra amin'ny olona mandrakariva. Tatsika tsara zany hoe ny taberina kely zany, ny fiaran'ny fanekeny zany, dia ilay Andriamanitra te hiara-monina, ilay Andriamanitra te hiara-mitoetra, ilay Andriamanitra te eo akaikin'ny vahoakany mandrakariva.
Ary any amin'ny Isaia-paminany, boky ny Isaia-paminany toko 7, 7:4 dia resahana ny aminy hoe Immanuel, na hoe amintsika Andriamanitra. Ary zany faniriny zany, zany fikasany zany, io ambara Jesosy Kristy io, eo amin'ny 9:50 ka hatramin'ny 9:50 io. Lay Jesosy Kristy te hiara hitoetra amintsika, lay Jesosy Kristy te hiara belona amintsika. Ary zany dia marine Apokalipsy toko 7, ny Apokalipsy toko 7:20, indro mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino feo ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy ka hiary sakafo aminy, ary izy ho amiko. Jesosy te hiara hitoetra aminao, Jesosy te hiara-monina aminao, Jesosy te hiara-belona aminao, ary tsy eto an-tany fa nahatrany ambadiky ny fahafatesana koa azy. Haitsika tsara zany, haitsika tsara zany. Aza malahelo ny fonareo, mino an'Andriamanitra ary mino ako ao trano raiko misy fitoerana maro, fa raha tsy misy plasy ho anao ao, zaho efa handeha amboatra fitoerana ho anareo, ary any amin'izay hitoerako no hitoeranareo koa. Manombotra aty an-tany zany Jesosy te hiara-monina aminao, te hiara-belona aminao, ary trany an-danitrany. Dia ahoana ianao ry avako? Ahoana ianao ry avako? Jesosy te hiara-monina aminao, Jesosy te hiara-belona aminao. Fenao ahoana? Ianao manahoana? Fikasany Jesosy eo aminao mazava, hanome fiainana mandrakizay, mazava ny antondiany. Aza motresahany ery amin'ny andeny 9:50, za mofinaina ozy izy amin'ny sakafo Jesosy. Zany antondiany miara-monina aminao io, hiara-belona aminao io, hiara-mitoetra aminao io. Fenao ahoana? Vonina andray azy fenao? Manaiky fenao ny andray azy? Fa ny olona mandray an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany, ny olona manana an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany, dia mitoetra ao amin'ny Jesosy Kristy izy, miara-belona amin'ny Jesosy Kristy izy. Jesosy velona ao anatinao, ary ianao velona miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Zany olona mandray an Jesosy Kristy zany ry avaka malala. Andao jerena ny fiainantsika ry avaka malala. Sika milaza fa mandray an Jesosy io, sika milaza fa mandray fanasan'ny tompo mandray an Jesosy io, ny amin'izay tenenitsika, ny amin'izay ataotsika, ny amin'ny asa mandrara zay ataotsika, zay heveriny saintsika sy ny andehanany tongotsika sy ny ataon'ny tanantsika, tena mitoetra ao amin'ny Jesosy tokoa ve? Afaka miara-dalana amintsika tokoa ve Jesosy Kristy? Amin'izany rehetra za. Fa ny fiainan'ny olona mandray an'i Kristy ry avaka malala. Ny fiainan'ny olona mandray an'i Kristy dia zao, io lay mitoetra ao amin'ny Jesosy Kristy io, lay miara-monina amin'ny Jesosy Kristy io. Raha resahana zany ry avaka malala, ity tapany faharoa amin'izao hafatry zao ty, ny olona mandray an Jesosy Kristy dia zao lay mijoro vavolombelona io, na amin'ny teny na amin'ny asa io. Lay mijoro vavolombelon'ny tompo io, na mitoeny na amin'ny teny na amin'ny asa io, lay velona miaraka aminy raha teo ihany koa. Riavana malala dinino tenanao, dinino mombanao, azafaly mijery ny hafa ihany, fa ianao aloha jereny, tena ao anatinao ve Jesosy? Tena miara-mitoetra sy miara-monina aminao ve Jesosy? Tena miara-belona aminao ve Jesosy? Anio ry avako, raha mbola tsapanao fa tsy ao izy, mandondona izy eo am-baravarana te hiditra, sokafy ny varavarany fonao, hidirany Jesosy ao anatinao, ary Jesosy rehefa miditra ao anatinao dia zao hanome fiainana ho anao izy. Azaroany izy, efa tafiditra izy raha mety ianao. Asa tao izay mampalahelo azy, asa tao tsy ny fahotanany amin'izay nandehanana teo aloha, izay tsy mahatamana Jesosy ao anatinao. Fa raha mety ianao anio, Jesosy te hiditra ao aminao, hanome fiainana ho anao. Jesosy Kristy mpamonjy, izany no antondiany zany. Izy no mofinaina hanome fiainana ho anao raha teo ihany koa. Riavana malala, fiainana no etan'i Jesosy Kristy ho atsika. Ary isika rehetra izay milaza fa efa nandray azy, dia mahazo antoka ianao ry avaka malala, fa manana fiainana ianao eto amin'ity tany ity. Zany ny antondiany, za ho avy mba hanana ny fiainana
sady ananany be dehibe ary azo antoka ihany koa ny ratrizay ianao ny mandrakizay ianao rehefa miara mitoetra amin'i Jesosy Kristy ianao. Tany mafiriavako fa hoy ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny Salamo 7:7-20 fa izaho dia ny eo akaiky n'Andriamanitra no mahatsara. Tany mafiriavako fa rehefa mitoetra ao amin'ny Kristy ianao, zany mahatsara anao ry afaka malama. Te hiova amin'ny fiainanao, te hiatsara amin'ny fiainanao. Raisy Jesosy Kristy amin'ny fiainana ho anao ary meteza hiara hitoetra amin'ny Kristy amin'izay rehetra ataonao. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa amintsika rehetra kosa ny teniny sy ny fiadanany. Amen. Sinzo vinare isanila
andeha hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra tompo sy mpanjaka anay, nasehonao sy nahariarinao tamin'ity fotoana ity, fa Andriamanitra fitiavana ianao ary sitrakao ny andraisany ny olona rehetra ny famonjena, dia ianao Jesoa Kristy mpamonjy izao tontolo izao. Misotranao fa manana anjara zahay tamin'ity maraina ity. Nandre ny teninao, mandre ny hafatrao, fa tianao ny hitombonay amin'ny finoana ka handray anao Jesoa Kristy mba nananay fiainana mandraka izay. Aza mahafoina mahasaraka anay. Tehirizay ry Tompo ary tano mafy fa tsy mahatana anao. Havozo ny fanahy aty anatinay iorona mafy amin'ny finoana ka tsy hiala aminao Jesoa Kristy. Mangataka aminao zahay. Rehefa mandray anao Jesoa Kristy, dia ho tafatoetra amin'ny finoana mandra-piavinao, tsy ovaova, fa ianao Jesoa no manavao anay. Ary ianao no efa miteny fa izaho ho avy hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Mivavaka zahay ho an'ny kristianina rehetra mba tsy ary tena iorina ao aminao Jesoa, ka rehefa mandray anao dia hanana finoana lalipaka tsy hovaozongozona ny amin'izay mety ho fitsapana na fizan-toetra maro samihafa, na mety ho endrim-pahoriana maro samihafa, na mety ho endrim-panenjehana maro samihafa, na ho endrim-pantrana maro samihafa, na tsy fisiana, ninona Tompo tsisy azaraka nay amin'ny fitiavanao zany. Fa ianao Andriamanitra no miazona, ianao no manohana, ianao no mampahery. Ka naiza misy anay, ninona ataonay, dia hijoro hatrany. Ho vavolombelonao Kristy, ho fahazavanao Jesoa, ary hitondra lay famira piratany herinao, tsy amin'ny teny ihany, fa ho amin'ny asa tsara rehetra. Mivavaka izay ankehitriny ho an'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara, ho an'ireo tompona andraikitra rehetra manomboka any amin'ny birao foibe, ny mpiandraikitra foibe, ny tompona andraikitra rehetra, ny departemanta rehetra, ny sinôdaparitany, ny fitandremana rehetra, ny fiangonana rehetra, ny kristianina rehetra na vita batisa na tsy vita batisa, ny mpandray ny farisan'ny Tompo ao anatiny izany rehetra izany. Fantatrao ny fiainan'ny fiangonanao, fantatrao ny kristianina rehetra tsy ankanavaka, apetraka eo ampelantananao, tena hahajoro tokoa, hampinao Tompo, ampaherezinao, ho tohananao, arovanao, miara lalana amin'ny fiangonana Jesoa, hamirapiratra ny voninahitra ao, ho fahazavana tsy eto amin'ny firenena ihany, fa hatrany ampitan-dranomasina rehetra. Ka zay rehetra nandray anao, dia finonao zany hery ny fahatsaranao zany. Mivavaka izahay ho amin'ity firenena ity, ho an'ny filoha izay mitarika ny nosy, ho an'ny mpanolotsaina rehetra, ho an'ny praiminisitra lehibe ny governemanta, ho an'ireo minisitra mpiara-miasa amin'ny rehetra. Mivavaka izay ho an'ireo tompona andraikitra any amin'ny faritra rehetra. Mivavaka izahay ho an'ireo solombavam-bahoaka izay mpanao lalàna, ho an'ireo tompona andraikitra rehetra mpampano lalàna. Mivavaka izahay ho an'ireo ben'ny tanàna rehetra sy ireo mpiara-miasa aminy, ho an'ny semifokotany rehetra sy ireo mpiara-miasa aminy, ho an'ny tompona andraikitra rehetra mivoameran'ny fandriampahalemana maro samihafa napetrako amin'ity nosin-drazana ity. Tompo, ampaherezo, tena hitodika ao aminao Jesoa, fa ianao no nametraka izany rehetrarehetra izany eto amin'ny firenenay. Mivavaka izahay ho amin'ny vahoaka malagasy rehetra, ny ampaherezanao ny tsiraray avy, idino Jesoa, toano, azavela ho verevitra ka moifoa, ataovy mahay mitodika aminao Andriamanitra, fa eo aminao ihany misy fiainana, fa zay manana anao dia manana fiainana be dia be. Apetraka eo ampelantananao Jesoa, ny firenenay handroso ambany fahasoavanao,
hitomba amin'ny finoana ka tsy ary ny fisina ao Andriamanitra fa tsy ny mofo ihany. No iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay lazainao Andriamanitra fa ampamizara ho an'ny rehetra ny fahasoavanao. Jereo ny firenenay, jereo ny nosy ny razanay, ampio sy ampahirezo, toano ary azavela hiala amin'ny fitiavanao Jesosy Kristy. Fenao irery ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny ao aminao no misy ny fiainana tsara lavitra. Zay rehetra tsy voahataka ay Tompo, dia ankinay feno izay apetraka am-pilatananao. Fenao malala ny hevitra iaverana anay, la hevitra tonga fiadanana fatsiloza. Mivavaka iaranay mamarana sy miombona amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy ny mpianatra ho fa izay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho masinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao eny ty an-tany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay anio mianina saza ho anay, ary mamela ny heloko ahy tahaka namelanay izay meloko taminay. Ary iza mitondra anay amin'ny fankapanay, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andeha isika rehetra riavako hiaraka hanambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekam-pinoana apôstôlika izay iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao. Dia ataontsika mpitsangana izany riavako. Ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masy, nateraka Maria Virjiny, nijalina nanapaka Ponte Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nentina tany amin'ny fiainany sita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ao ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any ny aveny tsara velona sy maty. Meno ny fanahy masinao, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonana ny olona masina, ny fahamelan-keloka, fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo riavako. Tonga eo amin'ny fotoana izay anaovantsika ny fanatitra isika riavako, ary anavaozantsika ny fanoloran-tena ho an'ny tompo raty eo ihany koa. Fanatitra indray mandeha ihany no ataontsika, kanira fa 820 ao amin'ny firana fifoazana no ndeha iraintsika. 820 ao amin'ny firana fifoazana tsahatra ny hira rehefa fitapitra ny fanatazana izany fanatitra izany.
nde isika rehetra hiaretsangana anao vavaka isika fanolora-tena ho an'ny tompo ivavaka isika indreto zay Jesosy mandre ny afatrao tsy hiala aminao zahay fa vonina handray anao ho tompo sy mpamonjy marina tokoa eo amin'ny fiainanay koa meteza Jesosy hitoetra ty anatinay ianao ary meteza ihany koa ianao handray anay tsirairay avy zay manolo tena marina ho anao tokoa raiso zay Jesosy raiso izahay ampaherezo fa tena mila anao zahay indreto zahay manolotra ihany koa ny amin'izay efa nanambinanao anay tsirairay avy taminao reo ko atolotray ho anao dia ampianaro zahay ahitantana mandrakariva zay efa nomenao anay dia amin'ny anaranao Jesosy lay tompo sady mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany amen. Eo am-pitsanganana ihany ry havako nanaovantsika ny hira fa 570 andeniny voalohany sy ny faharoa mialohan'ny tsodrano ary ny andeniny fahatelo aorian'ny tsodrano 570 andeniny voalohany sy ny faharoa mialohan'ny tsodrano ny andeniny fahatelo aorian'ny tsodrano. Raiso ny tsodrano atolotry ny tompo ho anareo rehetra raiso amin'ny finoana izany Andriamanitry ny fiadanana ne hamasina anareo samy ho tanteraka ka aokarovana avoko ny vanainareo ny ainareo ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsi amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika amen. Andeniny fahatelo. Mahazo toerany anareo ary manaova vavaka mangina. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.